manambahiny isika ry havana am'izao andro hitondrantsika ambavaka ny reny eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana aoka hitsangana ny fiangonana. Eny faly indrindra isika miaraba ny tiana fanantenana. Tsy zoviana maro izy izy raha ny formation des docteurs en médecine. Fa ny tena ahafantarana azy dia hoe tiana fanantenana, zandrikelin'i Jesosy, zandrikelin'i Jesosy. Izy moa zany no nandimby any Martyr ao amin'ny institution Martyr ao mba Jehovah Mahasoa ary akambany tompo koa zay eo anivon'ny conseil des 7 amin'ny toivaka ny famarina. Tena faly tiana makasitraka anao ny amin'ny nanekenao ny antso dia tahin'i Jesosy ianao amin'ny andraikitra maro izay ankininy aminao maro mbola tsy voatanisa teo. Petraka ny fiangonana. Raha roto kely ry havana filazana foy satria fa eto ihany mihaino motsika ny fandaminam-piangonana. Raha tsy misy fivana orinan'ny teniny filoham-pirenena Rariva dia io ny enina sasany amin'ny 8 amin'ny 7 sasantsika. Dia latsinainy maraina ny 8 ianareo dia fa afaka misoratra sy manoratra olona. Dia hoe olona ray tike 4 fa zongery havana zao hoe mba hamora n'le fluidité n'le contrôlerie satria fepetrana petraky ny fanjakana mba tsy tedavan'le déconne mpiandraikitra lavabe le anarana. Dia oka hoe ohatra hoe rakoto ny anarako dia vadiko rahabe dia oka hoe rakoto dia rahabe fa tsy hoe rakoto sy rakoto na hoe anarana hafa zany tena mana ela be tenareo le fotoana fa vonjovonjeny. Fampahafantarana farany anao rakitra extra sika faefatra. Io dia fandaminan'ny synode apartany omena ny synode apartany ho fanohanana fanoizana ny fanorenana ny ivitoerana ry havana. Ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Alahady fa 14 ny volana Jona taona 2022. Alahady faharoa manaraka ny Trinité izay hitondrantsika mbavaka ny sekoly Fjkm. Ibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe mihavana ao amin'ny tompo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ampitomboina ho anareo anie ny famindrapo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Andehantsika hisaotra siderin'Andriamanitra ry havako, hitsangana ny fiangonana. Iraintsika ny salamo 7:30 izay hitantsika ao amin'ny firana fanampiny fa 120 endre tsara sady mahafinaritra ho fiderantsika ny tompo. We
Zay mitsururuka minisumutra dia mitsumutria Jona Zay mitsururuka mini murudugutra kanzoni Akanatuan Hermoni zay Milatsaka mini petromuitra Siuna famuadidini Jehovah weu Nifidaina Dia fiainanu Ajakizai Ivavaka isika ry havana. Fifaliana ho anay ry Tompo Andriamanitra rainay no miara-miombona eto ankehitriny misaotra anao noho ny amin'ny famindraponao lehibe. Isaoro anay anao noho ny amin'ny fanomezana ho anay finiavana Tompo, akaty an-tranonao andray ny fitahiana sy ny zava-tsoa avy amin'ny teninao izay ho renesinay. Indreto izay Tompo, manantona anao amin'ny fanetetena izahay, manantona anao mitondra fisaorana sy fiderana, fa mendrika anao indrindra izany. Miobony anaranao masina izahay fa fantatray fa mpanjaka lehibe nao, mpanjaka mandrakizay, manana lay fahefana tsy refesy sy mandidy sy manapaka amin'izay ahasoa izay anay olonao. Terainay ianao ry Jesosy Kristy Tomponay io, lay vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ianao lay namahanay ho afaka amin'ny fahotanay tamin'ny ranao. Ary terainay ianao ry fanay masino, ianao lay manampy anay, mampahery anay, indrindra amin'izao zava-misy eo amin'ny firenena misy anay izao. Ankehitriny dia mangataka aminao izay, mitaria anay ankehitriny hatomombana ny fanompona izay iarainay manatanteraka Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Aritra mitsangana ny fiangonana ry havako, anao nira 420 andininy faharoa sy ny fahatelo ho fangatantsika ny fanay masina. Tafavory izahay ka miantso anao. Tafavory izahay ka miantso anao, i Jesosy mamonjy anay. Miai no Tompo mitenena izao, fa mitady anao izahay. Tafavory izahay ka miandry anao, ny fanahy mananatranay. Aidino ilay afonao fa izay, areto aty nalinao. Ivavaka isika. Raha io, tonga eo amin'ny fotoana izay andrenesanay ny teninao izay ankehitriny. Mangataka aminao izay mba ampombay amin'ny teninao ilay hery sy fahefana izay mpitondra fiovana sy fanavaozana eo amin'ny fiainanay. Ny fanay masina ane hitarika anay mpamaky, ny mpitondra ny afatra ary anokatra ny fonay rehetra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka amaky sy ny soratra masina sika ry havana, izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha. Levitikosy 7:20, andininy 9 hatramin'ny 20. Ao amin'ny fanekena vaovao, marka 7, andininy 7 hatramin'ny 10. Ary ao amin'ny Filipianina 2, andininy 1 hatramin'ny andininy 4.
rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana andatsaka ny ranonamanao, izao no Jehova. Aza mankahalan-dralanao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao, mba tsy ahazoanao eloka noho ny aminy. Aza mamaly ny ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izao no Jehova. Ary tonga tao Kapernaoma izy, ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy, dia nanontany ny mpiainany hoe inona no niadinareo hevitra teny an-dalana, fa tsy nateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy, dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo ampovoany. Ary raha notrotr'olona izaza dia hoy izy tamin'ny mpianany, nazovo no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovo no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy. Ary hoy Jona taminy, mpampianatro, nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay ka noraranay izy, satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy, aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay anao asa lehibe amin'ny anarako ka ahateny ratsy ahy vetivety. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika, fa na iza no manome anareo rano eran'ny kapoaka hosotroanareo, satria an'i Kristy anareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Ary na iza mahatafotohina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikisoa ambary ny voziny ka atsipany anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafotohina anao, tapao izy, fa tsara ho anao no hiditra kilemaina any amin'ny fiainana, no ny manana tanana roa nefa harinany amin'ny elo, dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafotohina anao, tapao izy, fa tsara ho anao ny hiditra mandringy any amin'ny fiainana, no manana tongotra roa nefa harinany amin'ny elo. Ary raha ny masonao no manafotohina anao, esory ala izy, fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, no manana maso roa nefa harinany amin'ny elo. Any ny kankana tsy maty, ary ny afo tsy vonoina, fa samy voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampodiny tsirony? Aoka hisira ao anatinareo, ka mihavana tsara ianareo. Koa raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindra-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano-tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany, aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny any namany koa. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Aoka itsangana ny fiangonana itsena ny afatry ny tompo sy hoentin'ny mpanompony. Ataontsika ny hira 770 andininy faefatra. Irinay mba iombo izay ianaranay. Amen.
Dao mbola hivavakitsika. Izany Andriamanitra no tononkirambavaka teneninay aminao amin'ny ity marainy ity manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy izay. Irinay hitombo aty anatinay mihitsy ny teninao. Jesosy raha tsy ianao no miasa dia ny sainay fotsiny tsy mahefa na inona na inona, tsy mahatakatra ninina ao anatin'ny teninao izay nefa izay tena mangetahetanao. Mitenena aminay ara Tompo ny fananao ny miasa ao anatinay rehetra, hatramin'ny kely indrindra aminay ka hatramin'ny lehibe indrindra aminay dia tena hoeninay mihitsy fa miteny mivantana, mananatra, mampahery, manoro lalana, manitsy anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hiara-bananao amin'ity maraina vaovao meny Tompo atsika ity dia fotoana manokana hitondranam-bavaka ny reny moa amin'ity alahady ity dia sady miaraba manokana ny reny rehetra koa. Ny tenin'Andriamanitra izay andrasantsika ny vatsy ho an'ny fanahintsika ao am-bokin'ny ilay filazantsara ny soratany marika ny vakiantsika teo aloha teo, ny toko 7 ilay 2:7 kosa no raisintsika hatramin'ny 5:10. Ao anatin'ny ity volana Jona ity tsika ny sehatry ny Fjkm mandinika ny hoe mihavana ao amin'ny Tompo. Andao ataontsika tanjona mihitsy rehefa tapitra ny volana Jona dia tsy misy na iray raha olona tsy mihavana amintsika. Mety misy olona ihany tsy te hihavana amintsika fa ianao aloha, ianao tafahavana amin'izay. Aty amin'ny côté anao mihavana amin'ny olona rehetra ianao. Ny lohahevitrintsika androany dia izao hoe andaosika andeha amin'ny fitiavana mahery vaika. Mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika. Amour radical, izay no tiako tantaraina aminao an'io. Eo amin'ny fiainana andavanandro dia misy asa ianao rehefa nampiasa an'ity voambolana malagasy ity hoe iringiriny. Ohatra izany izao hoe misy antoko politika anankiray dia mitsofoka tao anatin'io ilay olona dia tenenina hoe iny olona iny tena zao iringiriny mihitsy. Efa henonao izay fomba fiteny izay. Amin'ity ity rehefa nandinika an'ity filazantsara ny marika ity indrindra amin'ity texte vakiantsika marika toko 7 2:7 hatramin'ny 10 ilay lazain'i Jesosy mihitsy dia manambara fenitra hafa mihitsy mampianatra ny Tompo. Za te hitona anao hoe manino tsika senao ty raha rehefa misy mahita dia miteny hoe iny tena mpianatra Jesosy iringiriny mihitsy. Tena olona hitanao misy an'ireny jihadista amin'ny silamo ireny, misy hoe silamo mahery fihetsika. Fa manahoana raha kristianina mahery fihetsika? Tsy mahery fihetsika violent tiako tenenina anao fa tena hoe ahoana ireny ilazako azy aminao hatrany amin'ny tsinay maintiny mihitsy. Tena tena mpianatra ny Tompo iringiriny. Mahafantatra tsara tsika ny Jona toko 7:10 ary amin'ny 4:7 sy 5:7 dia ilazan'ny Tompony amin'ny hoe fa iza marina moa ny antsoina hoe mpianatra ny Tompo. Ny ahafantarana mba hahatonga ny olona hijery anao izany dia hitenena hoe iny mpianatra Jesosy iringiriny, tsy azo atao ninina mihitsy iny fa tonga dia mpianatra ny Tompo be. Ny ahafantarana hoy ny Tompo hoe mpianantsika rehefa raisintsika ilay didy vaovao nomeny Jesosy atsika. Didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Tsy mifankaty, tsy resaka mifankaty fotsiny hoe eny tiako ianao, tsy resaka tiako ianao be da be. Fa amin'ny fomba hitiavan'i Jesosy tahaka ny tiavako anareo no aoka hifankatiavanareo kosa. Izany hoy ny Tompo no ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Ataontsika fanamby izany. Ataontsika fanamby no hoe zarangaha andeha ity. Efa novoizina raha tsaronao ny toriteny tamin'ny toritenin'ny pasteur Solofo tamin'ny farany. Saotran'i Jesosy fa misy YouTube dia mahita. Fa ndresaka an'izay fitiavana, nisy ny karazana fitiavana izay mihitsy. Tsy ilay fitiavana eros sy ny zavatra samihafa iny fotsiny ihany, fa le tena le fitiavana tahaka amin'ny tiavan'i Jesosy atsika, no hitiavantsika an'ilay ao an-trano ange, dia hitiavantsika ny manodidina antsika rehetra. Izay fitiavana mahery vaika izay. Izay ny zaraiko aminao Tsy manina raha verintsika vakiana vetivety 2:7 hatramin'ny 5:10 ao anatin'ity texte ity.
Ary zao le voasoratra mianaran' Jesosy na iza matafitohinana ray azy amin'ireo madinika mino areo dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny ka atsipy any anaty ranomasina. Zafady vetivety rehefa miaino ianao dia raisoan-tsaina ange ilay zavatra tenenin'ny tompo hoe raisoan-tsaina. Ary raha ny tananao no mahatafitohana anao atao akory izy tapao. Fa tsara ho anao niditra clé maina any amin'ny fiainana no ny manana tanana roa nefa arina any amin'ny elo dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotra ao no manafitohana anao dia tapao koa fa tsara ho anao niditra mandringa any amin'ny fiainana no ny manana tongotra roa nefa arina any amin'ny elo. Ary raha ny masonao no mahatafitohana anao dia sorialy izy fa tsara ho anao niditra toka maso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra no ny manana roa nefa manana maso roa nefa arina any amin'ny elo. Any ny kakana tsy maty ary ny afo tsy vonoina fa samy voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira fa raha tonga matsatso izy inona no entinareo mampody ny tsirony, aoka hisira ao anatinareo ka mihavana tsara nareo. Rehefa miaino an'izany tenin'Andriamanitra izany tsika dia rehefa asa raha nyraisinao sary an-tsaina tokoa te hiteny amin'ny Jesosy hoe atao amin'ity tenin'Andriamanitra ity misy ohatr'izany, misy mampiteny hoe Jesosy aiza kosa dia atao an'izany ve dia hoe asiana azonao tsaina moa izany tenenin'ny tompo hoe raha ohatra hontsika manafitohana ny madiniky ny tompo tsy hoe gropina olona zay le izy vao miatra aminao fa olona madiniky ny tompo mino anazy anankiray fotsiny dia hoy ny tompo hoe mendrika aminao ny asiana zavatra be 10 tonnes ny lohany eto amin'ny atoka hoe dia alefa ny anaty rano any ianao anaty ranomasina lalina any. Itenena amin'ny tompo hoe mendrika elohana tena any amin'ny fanamelohana avolenty izay ngamba. Andao tsika asianao haka ny sain'ny tompo rehefa miresaka fitiavana mahery vaika izy. Fa fitiavana hafa mihitsy ny zavatra tenenin'ny tompo amintsika. Tsy le fitiavana tahaka ny eritreretintsika hoe io ange tena tsotra ny mandeha amin'ny fitiavana rehefa oloatranao zao mijery anao hoe toa zao maninona moa tsy mora tiako mihitsy ianao amin'izao paozinao zao mora tiako. Tsy le olona mahafinaritra tsy hoy ny tenin'ny tompo hoe raha le tiatsika ihany no tiatsika. Gina moa ny mahasamihafa antsika amin'izao tontolo izao. Nefa ianao hoe te-hanao mpianatry ny tompo hiringiriny dia ampianarin'ny tompontsika. Ampianarin'ny tompontsika anio hoe rehefa manafitohana no madinika mino an'ny tompo. Ity resaka ity izany entre ao anatin'ilay sehatry ny sampiny mihitsy. Ny tiako lazaina anao izao amin'izao dia ity hoe raha manao évaluation tsika manao fandinihana kely amin'ny malagasy mpino kristianina dia mandinika hoe mba firy ary na tsika reto ato fotsiny izy amintsika ary zao no tena mpianatry ny tompo amintsika. Dia mety te hanangan-tanana eny hoe za efa mpianany mihitsy na ianao raha ao anatin'le l'école des disciples ato amin'ny ato Isotry Fitiavana. Lazaiko anao mihitsy fa tsy izay akory no mahatonga anao hoe mpianatry ny tompo fa le fiainanao mihitsy. Fa raha mitazana angery olona ny tsy mpino mitazana ny fiainany malagasy kristianina ankehitriny dia hiteny hoe reny aloha tsy mpianatry ny tompo. Mahita fisaraham-bazana eo anivon'ny samy mpinontsika. Dia aza miteniteny mihitsy ianao hoe iranona ihany izany isiry zareo ary amin'ny fiangonana ary fa tsika asianao aloha mijery ny tenantsika. Manahoantsika eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'ny tompo amin'ity anio ity dia manambara hoe rehefa manafitohana an'ireny madinika mino azy rentsika. Betsaka be mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra zao any amin'ny Genesis 12:7 andiny 7. Tsaronao tsara io tenin'Andriamanitra io rehefa te hanonona fitahiana ho an'ny olona tsika tenentsika hoe ho tahiana izay rehetra manao soa anao. Tenenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia tiatsika ho alaina amintsika sady atsika koa ary voaozina izay rehetra manozina anao. Tsara be zany. Matsiro izany tenin'Andriamanitra izany rehefa inona. Fa mila saintsika tsara fa maninona Andriamanitra no miteny an'izany. Satria
any amin'ny bokyny Zakaria any, Zakaria toko faharoa andiny faharoambe folo, dia tenenin'Andriamanitra hoe ny zanak'Israely ange ireo olona voafidin'ireo, ary tsy ny zanak'Israely ihany fa rehefa ianao tafiditra ao amin'i Jesosy, ny olona anankiray rehefa tafiditra ao amin'i Jesosy dia olona sarobidy amin'Andriamanitra izy izay. Hoy ny tenin'ny Tompo any amin'ny Zakaria toko faharoa andiny faharoambe folo hoe izay mikasika antsika dia mikasika ny anakan-Driamason'Andriamanitra. Mila sainao tsara aloha fa maninona Jesosy no miteny an'ity teny eto amin'ny andiny faharoambe efapolo amin'ny Marka toko fahasivy ity, itenenany hoe tena mendrika hoe lohana faran'izay mafy mihitsy raha misy manafotoana ny madiniky ny Tompo, satria kay ireny madiniky ny Tompo mino azy ireny, na ny vaventin'ny Tompo na ny madiniky ny Tompo, anakan-Driamason'Andriamanitra. Izay mikasika azy dia mikasika ny anakan-Driamason'Andriamanitra. Salamo 5:100, rehefa mijery ny Salamo 5:100 tsika, matsiro koa zany. Andiny 4:5 teneniny hoe mananatra mpanjaka azy izy mba tsisy anisy ratsy atsika. Fahasoavany zany. Dia teneniny mihitsy koa ao anatin'io hoe aza manendry ireo voaositro ary aza manisy ratsy ny mpaminaniko. Sarotiny Andriamanitra amin'ny olonany, sarotiny Andriamanitra. Raha mijery ny texte parallèle amin'ity Marka toko fahasivy ity tsika ny Matthieu toko 7:20, dia tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe lozan'izay olona mahatonga fahatafitonana. Ny dikany ho an'ny olona izay mitarika ny dikan'ilay hoe mahatafitohana, tsy resaka mahatezitra fotsiny resantsika iny rehefa mamarana azy tsika rehefa avy eo, tsy resaka mahatezitra fotsiny fa ny dikan'io dia hoe mitarika ny hafa anota. Raha mitarika ny hafa manoto tsika dia misy loza amin'ny tatao be eto ambony lohantsika eto. Fa maninona ny Tompo no miteny an'izany tenin'Andriamanitra izany? Satria raha jerentsika izao ny 7:30 eo amin'ilay Marka toko fahasivy jerentsika teo, dia izao ny voasoratra hoe nazovy no mandray zaza iray, tahak'itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka. Misy tenin'Andriamanitra koa ny amin'ny Jona toko 7:20, andiny 20, izao ny voasoratra any hoe izay mandray izay irahako dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay maniraka. Inona zavatra tiako tenenina aminao? Ny olona anankiray rehefa manana an Jesosy, rehefa hoe mino an Jesosy izy dia ny ataontsika amin'iny olona iny kay no ataontsika amin' Jesosy. Ary ny ataontsika amin' Jesosy no ny ataontsika amin'Andriamanitra. Rehefa mandinika, donge tsika sy ianao miaraka mandeha vetivety any amin'ny filazantsara ny soratan'i Matthieu toko 5:20, variana foana rehefa mahita an'ity Matthieu toko 5:20 ity, manomboka ary amin'ny 4:30 ary ny Tompo milaza. 4:30 milaza izy amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avianareo izay notahindraiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana an'izao tontolo izao. Fanona dia nomenareo hanina, nangetaheta dia nampisotroanareo ny vahiny dia nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy dia nitafianareo, narary dia nitsaboanareo, tao an-tranomaizina dia novanginareo. Jerenao tsara, maro rehefa mamaky an'io ianao fa le dia lehibe. Dia tsika sy ianao izany samy antany tena hoe fa tamin'ny oviana ny Tompo ny tany amponja. Ay ve Jesosy rahantsika ity efa tany an-tany mory. Azonao tsaina moa izany tenin'Andriamanitra izany. Eo amin'ny fiarahamonina izany olona efa nisazy izany tena olona iny efa tany ambany, tsy haiko ilay filaza azy, efa tany. Ay ve Jesosy ity efa tsy niakanjo. Azonao an-tsaina ve izany? Mba efa nisy fotoana izany ny Jesosy antsika sy ianao efa 4 000. Dia gaga ianao. Dia gaga ohatran'ilay olona miteny eto tokoa no manontany hoe Tompo fa oviana moa ianao ity no tsy nanan-kitafy. Fa ovia ianao ity no narary. Dia hoy ny Tompo ary amin'ny 4:40 ary, lazaiko aminareo marina hozy arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto rahalahako kely indrindra reto no nataonareo tamiko koa. Nataonareo tamin'ny anankiray, tamin'ireo rahalahy madinika indrindra.
ay zany nataontsika tamin'ny tompo. Raha mijery ary amin'ny andiny faefatra amby efapolo tsika dia izao no teneniny hoe ny andiny fadimy amby efapolo ka lazaiko aminareo arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ny reto kely indrindra reto ny tsy mba nataonareo tamiko koa. Mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika, izay ny tanjontsika senao amin'ity anio ity. Ilay fitiavana mahery vaika raha avako tsy teny amin'ny tompo fotsiny hoe raha andam-panangatanana zao hoe iza ny tena tia an' Jesosy nareo, dia tena zay rehefa mifoa tamin'ny firy mba hipetraka eto ve tsy atao hoe tia an' Jesosy. Fa ilay tia an' Jesosy tsy resaka hoe je t'aime Seigneur dia vita ny resaka. Fa ny dikany hoe tia an' Jesosy nge dia tia an'ilay olona eo akaikinao e. Andao mbola lalina atao lalina ihany. Dikany hoe tia an' Jesosy nge dia tia an'ilay olona mandreraka be iny e. Ny dikany hoe tia an' Jesosy nge dia tia an'ry olona tsisy ninina ho tiavina mihitsy. Mivoaka ivelany eo tsika. Rehefa mivoaka ny ivelany vavahana. Aty sotro fitiavana moa tsika tena nataon'ny tompo any plein ville misy an'ilay rehetrarehetra mihitsy aty aminareo aty. Vao mivoaka eo nge tsika dia mahita olona ohatran'ny madinika e. Vao mivoaka eo tsika dia mahita olona ohatran'ilay paoziny tia Matio 5:20 ity mihitsy. Fa inona no nataontsika tamin'ireny olona ireny? Fa ny tenen'ny tompo amintsika hoe ndao andeha amin'ny fitiavana mahery vaika tsika senao. Andao jerentsika vetivety. Fa inona moa ny dikan'izany hoe mitarika ny olona hanota? Ahoana ny ataontsika mahatonga antsika mitarika ny olona hanota? Misy zavatra anankefatra vetivety teneniko aminao. Mety ny zavatra voalohany mety mahatonga antsika hitarika ny olona hanota, mety tarihantsika amina mety mampanota mivantana ny olona mihitsy tsika. Andao samy andiny tena amin'ny zavatra ataontsika. Indraindray misy zavatra eritreretina hoe tsy dia maninona. Tsarenao nge ohatra izany zao ianao manana mpanampy ao an-trano. Madiniky ny tompo iny. Dia misy mandondona ao an-tranonareo. Jerenao kely izany. Izy io. Tenenao kely hoe tsy ao azonao an-tsaina ilay izy fa ianao izany tsy tia handray an'ilay olona dia ilay mpanampy ny asainao hoe mba teneny hoe tsy ao Fantatrao moa fa ho an'ny tompo kay mendrika elohana latsaka any amin'ny farahidin'ny ranomasina any ianao. Fa mampanota ny hafa. Mety misy fotoana tsika mampanota ny olona rehefa ny tenenitsika tany amin'ny Levitikos teo izao hoe aza mandehandeha manaratsy ny hafa. Mety misy fotoana tsy azonao an-tsaina mihitsy fa ianao miaraka amin'ilay toetranao hiresaka amin'ny ranony ianao. Indrindra moa tsika vehivavy rehefa tafaresaka izay tsika. Indraindray dia olona foana ny sujet atsika eo. Afindra hitantaraiko. Azonao an-tsaina moa fa andeha hitantara iny ianao mieritreritra hoe mba maka ambiance izany nareo fa mba afaka nanana izy. Ianao sady efa manota amin'ny fosan'ilay olona no mampanota an'ilay hafa koa. Azonao hoe tena zavatra atsipiriany amin'ny fiainantsika nge izany hoe mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika. Andao hijery mihitsy tsika. Sao dia mampanota ny hafa direkta mihitsy ary tsika ty. Mety hitarika ny hafa ity an'izao tontolo izao. Samy andinitsika. Zavatra faharoa mety mitondra antsika mitarika ny hafa manota, mety mitarika ny hafa amin'ny fomba kolaka ao anatina fahotantsika. Mety ohatra tamin'ny fetin-dreny ianao izao nahazo zavatra. Tsy haiko na ny fidanany vadinao iPhone je ne sais pas inona izao ianao tonga aty ianao izany dia jerena tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe ay moa tia olona manoloana anao ity mbola tsy mahazaka an'izany fa izy mora velim-pialonana. Mampanota ny hafintsika. Mila saintsika tsara hoe manahoana. Misy fotoantsika ao an-tranao dia mitaky zavatra tsy zakany hafa. Mitaky zavatra amin'ny zanantsika hoe zao atao nefa na tsika ara tsy mahavita azy. Dia lasa mahatonga azy tsy hakato asa razonao an-tsaina. Mila dinihantsika tsara. Misy fotoantsika mampatezitra ny hafa.
zay moa le azotsika tsara leo mana fotoana fa tsy zay ihany tsinona ny sensa fa isan'ny sensany zay isan'ny eviny mampatezitra ny hafa dia ozy fotsiny tsika hoe tsy rarako zany fa za aloha zao ny tiako a satria zao ny atao poky dia teneniko ndao isaintsika ndao heritreritritsika ndao dia mampanota ny hafintsika mety zavatra fahatelo mety mahatonga antsika mitarika ny hafanota mety amin'ny alalan'ny ohatra ratsy ataontsika eo amin'ny fiainantsika misy fotoana nge mety tsy ratsy eo imasontsika ilay izy eny mety tsy ratsy eo anatrehan'ny tompo azy andrasonge hiteneniko anao hoe hitanao ny amin'ny Korintiana voalohany toko fahavalo zao misy an'ilay resaka hoe fihinanana hena terina amin'ny sampy iny dia tenenin'Andriamanitra tsara tsy ny sampy angesy tsy misy ny sampy tsy maninona tsy fahotana zany lay izy mihinana hena terina amin'ny sampy tsy fahotana ty amin'ny lafin'ilany fa fahotana raha ohatra ka mitarika ny hafa mahitana hoe hoay nataonitsy ohatr'izao misy fotoana tsaroko ery tsaroko be nisy fotoana nyandry tranona mpitandrina zay dia tao anatin'ilay tranon'ilay mpitandrina nisy kazoana labiera be da be dia tonga dia sahirana be tafotoana be hoay io misy mpitandrina zany ty any dia misy an'ity fa rehefa nandeha nivoaka tany ampitan-dranomasina tany a dia manomboka mahita hoe hoay io ay moa ny olona zany a misotro divay ho an'ny kulturako manokana zany zao dia ozy hoe za tsy misotro za mihitsy fa eritreretiko hoe zany tonga dia fahotana ny baiboly ny tsy miteny hoe fahotana zany fahotana ny mamo fa ny olana ao anatin'ilay izy a rehefa tsy mandeha amin'ny fahasoavana tsy mandeha amin'ny fahasoavana tsy mandeha amin'ny fitiavantsika raha misy malemy ange mahitanao dia inona ny sainina azonao ve ny zavatra tiako lazaina anao tsy miteny akory zany hoe tiana maninona contre vokovoko manga tsy zay mihitsy ny tiako lazaina anao fa te hitonanao hoe samy manana ny refim-panahiny mihitsy ny olona tsirairay ary ianao tsy miteny fotsiny hoe ianao ny tembola ohatr' zany za efa ohatr'izao fa ny amiko zany tsy problème misaina ny hafa ianao satria raha manafotoana ny hafa ianao dia madinika ny tompo ireo mendrika eo elohana ny faratapony ianao zavatra faefatra farany ao anatin'io efa maninontsika sy ianao no mety hitarika ny olona ny fahotana amin'ny fomba ahoana rehefa tsy hoy ny teny any amin'ny Hébreu toko 10:7 rehefa tsy mifampandinika hifampandroso amin'ny fitiavana rehefa mijoue an'ilay rôle hoe za tsy miteniteny ka rehefa hozy ianao hoe za tsy teny fa dia zay ataony ihany rehefa tsy teneninao ny tena izy dia mitondra ny olona manota koa ianao ankehitriny amin'ny fanajana ny zo ny olombelona samihafa dia tady tenenina hoe zao tolérance tsy maninona fa zay tianao ianao teo LGBT alefaso tsy fitiavana raha ohatra ka mangina ianao fa mila teneninao ny fahamarinana hoe zao ny tenin'Andriamanitra mila mitenysika amaranantsika azy satria tsika sy ianao te ho mpianatra ny tompo iringiriny dia tenenin'ny tompo ary amin'ilay eo amin'ny ary amin'ilay marika nijerentsika teo rehefa mijery an'ilay saritsika ary amin'ny 7:7 tena misento mihitsy ianao hoe ngamba kosa Jesosy mba miteniteny fotsiny fa dia hoe aiza ve dia ty tanako ty dia tapahana ny masoko ve dia hoe sorona fa maninona ny resantsika ao anatiny hoe mandeha amin'ny fitiavana mahery vaika zany mila mandeha tsika ao anatina fahadiovana sy fahamasinana tanteraka mila mandeha ao anatin'izany tsika tsy afaky ny andeha amin'ny fitiavana madio tsika raha itsika sianao aza tsy madio Andriamanitra rehefa manoloana ny fahotana raha avako dia tsy mitovy amin'ny olona maro amin'izao ankehitriny ny fahotana zao safisafoana kely atao hoe
mba fahalemeny izy mba tsy mahazaka mihitsy fa dia tsy maintsy mahita deuxième bureau foana any ampiasany any tsy zaka n'lay izy tsisy an'izany tsy zaka n'lay izy zany fa fahotana dia fahotana ary tena mila zavatra radical mila traitement radical ny fahotana raha avako andao tsika samy andinika eo anatrehan'ny tompo inona ny zavatra mety mbola ataotsika zany ke le représenteny amin'ny hoe tanany io hoe inona ny zavatra mbola jerentsika ary inona ny zavatra aiza ny lalana mbola andehanantsika ka mitarika atsika amin'ny fahotana andao tsika anaiko mpianatra ny tompo iringiriny dia hiteny hoe za tsy hanao an'izany intsony mila fanapahan-kevitra avy any amintsika mila fanapahan-kevitra avy amiko sy avy aminao dia andeha amin'ny fitiavana mahery vaikitsika sy ianao pino tahaka ny hoe pino mahery fihetsika fa mahery fihetsika any amin'ilay hoe indray aloha zay andehanana iny dia misy manome baume au cœur misy zavatra zay andehananao rehetrarehetra dia maheno ny olona hoe kay tahaka ny misy ilay olona eo anatrehanao eo maheno ilay olona hoe hoay misy akay izay nke ny antom-pisitsika sy ianao hoe dia mahereza raha avako ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetrarehetra voninahitra ao an'Andriamanitra amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io misaotra indrindra ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao, izay mampisainana indray mba handehananay amin'ny fitiavana mahery vaika, fa mba himpiry teo amin'ny fiainanay tokoa moa izay Tompo, mba nitiny manodidina anay tahaka ny tiavanao anay. Dia rehefa mandinika ny fiainanay izay dia fantatray fa manana fahalemeny izay, tsy mahay mitiny hafa tahaka ny tiavanao anay, fa manantona anao nefa izahay mitodika aminao le Andriamanitra fitiavana, manondrika lohanay mifona eo anatrehanao noho ny amin'ny tsy fahatanterahanay. Indreto izay raha eo mifona aminao izay noho ny amin'ny fanafitohinana izay nataonay teo amin'ny hafa, indrindra fanafitohinana tamin'ny madinika izay mino anao, dia mendrika ny elony izahay, mendrika ny alefa ny anaty ranomasina miaraka amin'ny vato fikosoam-bary, fa mitodika aminao izahay mangata-pamelana mba ho vita fihavanana aminao noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy tomponay. Indreto izay Tompo, manantona anao amin'ny fombebaka ihany koa izahay, noho ny amin'ny zava-dratsy rehetra izay mahatonga anay hanota eo anatrehanao ka mitarika ny hafa hanota. Indreto izay mba ampio izay mba hahitiny manodidina anay ka hifadiny mitarika ny hafa any amin'ny ota izay. Mifona aminao izay noho ny amin'ny fanaratsiana ny hafa, izay fantatray miharihary fa hitanao ny ao anatin'ny fonay na dia nataonay tao amin'ny hafina ary izany. Mifona aminao izay fa tsy nandeha araky ny fitiavana teo amin'ny fiainanay, ka mahatonga ny hafa Tompo alay-panahy, hanohitra ny sitraponao, tsy hay ankatohanao. Indreto izay manaiky fa tsy nanao modely teo manodidina anay amin'ny fitiavana, tsy nahay ny fampandroso tamin'ny fitiavana izahay,
Ny fahavononanay tompo dia hitanao ao anatin'ny fonay fa manapa-kevitra izahay amin'izao andro anio izao ho tena mpanomponao hiringiriny tokoa ka handeha amin'ny fitiavana mahery vaika. Noho ny amin'ny fahatokinay fa Andriamanitra fitiavana mpamindra fo sy miantra ianao dia mahasamanao izany vavaka izany zay amin'ny anaran'i Jesosy. Dia raisinay amin'ny finoana tompo ny famindrapo sy ny famelan-kelo ka atolotra ao amin'izay torotoro fo sy izay mibebaka marina eo anatrehanao. Misaotra anao izay ary dia rainay somenay voninahitra ny anaranao. Ary indreto izay matsiaro vita fihavanana aminao tompo, izay efa nanapa-kevitra ity hafa mivavaka ho anay tsiraray avy izao izay, mba hanana le fitiavana tahaka ny tiavanao anay. Ka raha mivoaka amin'izao tranonao izao zay dia aneo ny fitiavana ho an'ny manodidina anay. Fa efa nambara taminay fa ny fitiavana anao dia ny fitiavana ny namana no anehoana azy. Dia manana fahavononana ny amin'izany zay fa mba tario amin'ny alalan'ny fanenao masina tompo. Ho feno fifaliana sy fiadanana izay eo manodidina anay satria Andriamanitra fitiavana ianao mampitsiry ny fitiavana ao anatinay, mandrava zay mety ho fialonana fanaratsiana rehetra. Mangataka aminao izay mba hahajoro sa tokoa mpanomponao amin'ny lafin'ny zavatra eo amin'ny fiainanay na any am-piasana any, any am-pianarana any, eo anivon'ny sahan'ny fanompoana izay tanterahanay, eo anivon'ny fianakaviana sy ny ankonana. Misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny zava-tsosesehena omenao anay. Mitondra-bavaka ihany koa izay ho an'ny sekoly Fjkm izay naorina mba hitaiza sy kolokolo ho mpanomponao matahotra anao, ho mpianatra ao. Mivavaka ho an'izany sehatra izany zay tompo, ho an'ireo mpampianatra rehetra eo anivon'ny sahan'ny Fjkm. Fantatray fa misedra ny sarotra sy ny manahirana izy ireny noho ny amin'ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fahampiana eo amin'ny saha izay anirahana azy. Meo azy tompo ny zavatra ilainy ahafahany manabe sy mitaiza ireo tanoranao amin'ny fahamarinana sy ny rariny. Momba azy ireny ianao ary toany izy ireo mba tsy hivily fa hamantatra ny anaranao tokoa ka ho tonga modely ho amin'ny tsara sy ny fitiavana eo anatrehanao. Mivavaka izay ho an'ny mpianatra rehetra ao anivon'ny sahan'ny Fjkm. Anisan'izany tompo ny seha-pitezana izay iaraha-miasa amin'ny fiangonana Isotry Fitiavana ny ao amin'ny Rasalama. Mivavaka ho an'ny tompona andraikitra rehetra ao amin'izany seha-pitezana izany zay mba tena ho mpianatra ao matahotra ny anaranao izany sekoly izany. Dia hitondra olona ao amin'ny fanjakanao, ahajoro vavolombelonao, ao koa ny any amin'ny Jona vaovao any Mahajanga. Matoky izay fa ianao izay efa nametraka ny tompona andraikitra mahavita ny asany noho ny amin'ny fitarihana sy ny fanampianao, no alavorary ny asa izay efa nanirahanao anay tompo amin'ny fanohanana zany sekoly zany. Ny fahalalana tompo no fantatray fa zava-dehibe ary ny fahendrena izay avy aminao. Dia mangataka aminao izay jerevo manokana ny sekoly Fjkm mba ny fahasoavanao ny rotsaka aminy ho voninahitry ny anaranao. Ankehitriny dia mitondra-bavaka ihany koa izay tompo ny ivotoeran'ny sondamparitany Antananarivo andrefana izay ho atsangana sy aorina noho ny amin'ny fitiavanao. Zava-dehibe izany eo amin'ny fanatanterahana ny asanao. Koa matoky izay fa ianao no mameno tompona andraikitra alavorary amin'ny famitana ny asa, na ny amin'ny ara-bola izany, na amin'ny olona izany, na ny amin'ny fitaovana izany. Omeo ny fahafoizana ny tsiraray avy ahafahana manohana ny asanao tompo ho lavorary atsakany sy andavany. Mivavaka aminao izay ho an'izao firenena malalana izao tompo. Na dia eo aza ny fiparitahan'ny valaretina coronavirus dia matoky kosa izay fa manavaka sy miaro izay rehetra matoky anao ianao eto amin'izao tany misy anay izao. Vavaka izay ho an'ireo maharary azon'izany aretina izany, ampahery sy anohana azy ireo ianao ary indrindra ampitodika azy ireo aminao, ilay Andriamanitra mpanasitrana, ilay Andriamanitra izay manala ny aretina rehetra.
vavak'izay ho an'ny tompona ndraiky treo anivon'ny firenenay mba homenao ny hery sy ny fahasalamana izy ireo ary anapa-kevitra amin'ny fahafantarana anao Andriamanitra, anapa-kevitra ny amin'ny fitiavana amin'ny mpiarabelona amin'ny fiatrehana ny fiainana ho avy rehetra Tompo. Izany sy rehetra mahasoanay ka tsy voatoy ny vavanay dia kinay aminao ry Andriamanitra rainay io. Farananay ny vavakay amin'ny anampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, mioninina sahazaonay ary mamelany elokay tahaka ny namenay sy meloka taminay, ary aza mitondrana amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andrentsika ry havana anambarany finoantsika eo anatrehan'izao tontolo izao. Hitsangana ny fiangonana anambarany finoana dia ny fanekempinoana laharana faharoa izany. Izay resantsika mipino manerana izao tontolo izao manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray, raitsoto, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanak'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy na ina izao rehetra izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika dia nidina avy tany an-dranitra izy, ary nataony fanahy masina nofo tamin'ny marivo itsiny, dia tonga olona izy, nomboly tamin'ny hazo fijaliana, ho fanavotana antsika tany Fanompoam-Pivavahana izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka tany ankavanan'ny ray, avy any miaviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany, isika mino fiangonana iray, miorina ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa ray ho famelan-keloko sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Miarahaba ny fiangonana ry havana, manohy an'le toriteny teo dia mampahatsiahy hoe ny olona vita fihavanana amin'i Jesosy ihany no afaka ity azy amin'ny fitiavana mahery vaika, afaka ity ny hafa amin'ny fitiavana mahery vaika. Vita fihavanana amin'i Jesosy no ny azo fijaliana ry havana. Mahafantatra hoe Jesosy maty ary nitsangana tamin'ny maty ho azo manokana. Zay ny olona afaka ity an'i Jesosy amin'ny fitiavana mahery vaika. Ary zany no iangonantsika ny Alahady, tsy iangonantsika andro hafa, fiangonana andro Alahady, azahoana fahampatsiahy hoe ilay tompontsika dia maty ary nitsangana tamin'ny maty. Dia ndao hoe toizantsika le efa izarantsika amin'le fifampiarabana hoe apetrakintsika ty sotro fitiavana, azahoantsika fahampatsiahy isan'Alahady. Zany hoe fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany dia amelombelona ampontsika zany fitiavana azy zany sy ny fitiavana ny hafa. Dia ny hoe le miaraba zany manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy, ohatra manambara vaovao mafaly izy, nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia le arabana indray mamaly hoe eny tsangana tokoa izy, zay le izy. Averiko indray tsisy maharatsy ny fiadanana tahiny Jesosy, shalom, finaritra, fa Alahady fampatsiahivantsika an'izany ary nitakarina tamin'ny fifampiarabana namantsika orthodoxe zany. Ndao ara hoe misy anankiray miteny amin'le namany eo akaikiny hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Ndao ara ry havana.
teneny tsara moa hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia ilay narabaina indray kosa miteny hoe eny nitsangana tokoa izy, eny nitsangana tokoa izy. Zay ry havanao, zay isana lahady tsika mifampatsiaro n'izany. Dia araka ilay teniko tamin'ny farany teo hoe lahady, mba hanamarina lahady. Dia rehefa na mifanoratra SMS tsika na amin'ny telefona rehefa mifampiarabana lahady zany, teny le miarabana na le manoatra nitsangana tamin'ny maty Kristy. Zay le izy en semaine moa zany lava loatra, fa lahady mbo fanamarina ny lahady tontolo andro. Alohan'ny hanomezako fitenenana ny filohan'ny voameran'ny ankonany sy ny fanabeazana amin'izao fetindreny zao, faly mampafantatra antsika ry havana fa nanomboka omaly ary mandritra ny 14 andro misy fandaharana iombonan'ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly na fantatsika koa hoe ligue sy ny chaîne d'honnêteté ifaharombonan'ny conseil des 7 sy ny mpiandraikitra ao amin'ny ligue amin'ny radio Fahazavana, radio Vaovao Masoa, radio Teny Fiainana, radio RMK, dia any amin'ny YouTube any koa, dia any amin'ny Facebook ny chaîne, dia any amin'ny Facebook any koa ahitanareo hoe ny andro sy ny ora andehanany izany. Mena ny Fjkm ny fitenenana. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina nanome ny fitenenana. Izao tsika ry havana dia tonga miasa vavolombelona, dia ny fiarabana ireo renim-pianakaviana tonga atao tranon'Andriamanitra. Tsara ihany ny manisy fanazavana, faraky ny fandaharam-potoana ny fiangonana dia anio Alahady 14 ny volana Jona taona 2024 no anamariantsika izany fetindreny izany eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana, raha toa ka tamin'ny Alahady lasa teo ny fankalazana izany ofisialy. Aoka isira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Izany tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny Marka 7 mianjiny 15 tapany farany, izany rireny malala no entinay miarahaba anareo rehetra, dia mirary anareo ho vita fihavanana amin'i Jesosy ka iaina le fitiavana mahery vaika. Araka izany tompoko dia engaviana ny rehetra mba hitsangana handray ny fanomezana atolotry ny fiangonana ho anareo, dia mangataka ny dekona anatanteraka izany fizarana ny fanomezana ho an'ireny rehetra izany. Engaviana ny rehetra tompoko mba hitsangana homena fanomezana, dia izay reny mahazo ny fanomezana dia afaka mipetraka. Ary satria efa nahazo ny fanomezana ny reny rehetra, dia engaviana ny ray aman-dreny mpitandrina mba hanome ny hafatra fonosina izany fanomezana izany. Makasitraka pasteur. Misaotra vero. Misaotra ny tompony amin'ny tolotsaina nomeny andry zareo voameran'ny ankonana sy fanabeazana ka nahavitanany ny fanomezana iny. Za vita fihavanana amin'i Jesosy. Zay no firariana antombavaka ho anareo reny rehetra. Hoe za, le za tsy zazahoana akory fa fijoroana vavolombelona. Za sy ny ankonako izy Josoa dia hanompo an' Jehovah. Za indray dia vita fihavanana amin'i Jesosy. Ninona ahafantarana anao io fiarahamonina araka le toriteny tao? Aoka na ahafantarana anao indray za indray dia vita fihavanana amin'i Jesosy. Ary rehefa vita fihavanana amin'i Jesosy ianao araka le fantenenina teo dia tian'i Jesosy amin'ny fitiavana mahery vaika, tiany ankonanao amin'ny fitiavana mahery vaika. Jona roa reny vady, misy tena misitraka tokantrano milamina, misy tena hoe efa enferany tokantrano, ny zava-dehibe ry havanao dia hoe enganeka ho hita vita fihavanana amin'i Jesosy ianareo. Ary zany no fahasambaranareo. Ninona zavatra banga ao amin'ny ankonanareo, ninona fomba hitondrany vadinareo na ny zanakareo, anareo nareo tia amin'ny fitiavana mahery vaika. Ary tsy maintsy safidianana ny amin'ilay hoe manafintohina egala tezitra hoe safidio ny ho tafintohina fa za manafintohina.
ary oka ho faintohndra anareo satria hoe za vita fihavanana amin'ny tompo faintohndra raha anareo reny ny taona ny ankona anareo ho vita fihavanana amin'ny tompo ary dia mpapetitra ny ankonana any an-danitra ary mpapandositra azy amin'ny elo hoe mirarosoa ry anabavy sy reny malala ao amin'ny tompo. Misaotra pasteur. Zao isika ry havana dia tonga amin'ny fotoana iarabana manokana any Tatsilandy. Raha matoa sitraka vady mitandrina ny zadrara ary tsina fanantenana. Koa amin'ingavy anareo tompoko ho tonga ety amin'ny altara ho arabain'ny fiangonana. Manaraka izany koa dia antsoina koa avy ety anoloana ny barao amin'ny fiangonana ny filohan'ny sampanasa fikambanana ary vomera anatanteraka izany fiarabana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy ny fiangonana manontolo ary izay rehetra tonga tompon'andraikitra mijoro eto anoloana izao no soloina tena eto. Sambatra ny mpampihavana fizy natao hoe zanak'Andriamanitra Matteo 5:5 ny andininy 7. Izany tenin'Andriamanitra izany tompoko no entin'ilay fiangonana miarahaba anareo noho ny fetin-dreny. Dia misaotra ny tompo izahay nanome anareo anay. Raha ianareo izahay tompoko ho mpampihavana ny olona amin'ny tompo satria ianareo izao tokoa no reny vita fihavanana amin'ny Jesosy manana ilay fitiavana mahery vaika ka afaka mampiona ny olona amin'Andriamanitra manomboka amin'ny ankonanareo sy ireo sy amin'ny olona hafa eo amin'ny sehatra maro izay ametrahan'ny tompo anareo tsirairay avy. Dia androso mandrakariva ne ianareo amin'ny fampitosana ny filazantsara amin'ny Madagasikara. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia ho mariky ny fifalian'ny fiangonana tompoko dia hisy fanomezana atolotray ho anareo. Dia raisam-pitiavana fa vokatry ny fo tompoko. Ankehitriny dia hitondra anareo amin'ny bavaka izahay. Hiary hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay misaotra sy mideranao izahay fa notahinao ka nahatratra ny fetin'ireny ary omenao an'izao fotoana manokana izao mba hiarabanay ireto reninay ampanahy ireto. Nofidianao ary omenao anay izy ireo mba ho mpitaiza, mpananatra, mpikolokolo ary mpanabe anay ary indrindra ho mpanohana ny mpitandrina amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara sy ny fanaovam-pianatra ny olona rehetra. Koa mangataka aminao izahay, nitahinao, ankahirezanao ary arovanao azy ireo amin'izany atontosany izany atidy isandraikitra masina napetraka ao amin'izany. Ho tanteraka aminy ny teninao amin'ny bokon'ny oabolana ka ho ampiterinao aminy ny fahatsarana ary tsy atsahatra ao ny fanambinana azy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra ny vomerany ankonana sy ny fanabeazana. Misaotra nareo fiangonana manokana matsiaro anay ireny, manokana izao fotoana izao ampahirezana anay hoe antanteranay ny andraikitray amin'ny mareny anay hoe vita fihavanana amin'ny Jesosy zay manana fitiavana mahery vaika hoe tena hoe mpianatra Jesosy iringiriny tokoa. Misaotra ny amin'ny faneho-pitiavana ataonareo, misaotra ny amin'ny teny mamy, misaotra ny amin'ny fanomezana dia hoe ho fanomezam-boninahitry ny tompony ny vokatra izao hoe faneho-pitiavana ataonareo aminay izao. Misaotra tompoko. Tanteraka aminareo anie nitsotra antononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo
ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana fa afaka mangeny sikariavanao ary dia angatao amin'ny tompo e, zany ho kristianina ho mpianatra mahery vaika zany. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.